Vaovao ny fampianarana ambony manana anjara toerana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fampianarana ambony. Hoy ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny profesora Rasoazananiera Monique raha nanokatra ny fidirana tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny université enina eto Madagasikara. Ny fanindran-dalana tao anatin'ity hetsika ity ihany koa moa ny fitokanana ireo fotodrafitrasa samihafa entina hanatsarana izay sehatra ny fampianarana ambony izay ao Manjaka. Hiditra tamin'ny fomba ofisialy ny efatra melasa teo ny université enina eto Madagasikara no tanterahana tao Mahajanga ny lanonana noentina nanamariana izany. Nanatrika sy nanome voninahitra ny fotoana ny ministra ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ny profesora Rasoazananiera Monique, ny sekretera mpanjakana Mpisahana Nira Rambahiny Rafatro Lazabary ary ny ministra ny asa vaventy Razafamandimby Erika. Nilaza ny ministra ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa fa mananjara toerana eo amin'ny fampandrosoana ny fampianarana ambony. Raha manao jeritodika lasa izy mba ahafahana mibantana ny hoavy amin'ny fahombiazana dia mbola atsaitsika ny teny filamatra manao hoe ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia fanoja sy kitro hivaharan'ny fampandrosoana ka ampisantatra ny Madagasikara araky ny vina izay napetraky ny filoham-pirenena. Ny fitoeran'ny fampianarana sy ny fanabeazana tahaka itony mantsy noloana mitoeran'ireo olo-manga isaparitra. Nitondra ny cours inaugural na ny fampianarana entina manokatra ny tampianarana eny amin'ny université ny professeur titulaire émérite Rani Farasolo Antriniaina. Misy fanokanana trano iray bloc administratif ho an'ny UGM izay tokanana raintro ary ny zava-dehibe dia ny fametrahana vato fizory ho an'ny bâtiment anankiray izay verina ho hanao salle de classe amphi mihitsy izy mahatratra eo amin'ny place 500 place eo teny ambondrona. Fitokanana fotodrafitrasa toy ny ifitoerana Katina ny centre d'appui de technologie et d'information sy fametrahana vato fehizoro trano fianarana vaovao UIGM ary ny fampitaovana ny ifitoerana ciel na communication information en ligne ao amin'ny université n'Ambondrona no anisany nanamarika ny fidirana tamin'ny fomba ofisialy sy manetriketrika ny tampianarana ny anivon'ny anjerimanontolo 7 sy 2 arivo 2 sy 4 arivo.